Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro ty lehilahy anankiray dia nakao mibirao mpitandro filaminana ary nilaza fa nisy olona namaky hono ny tranony ka nisy zavatra sarobidy lasan'ireo jiolahy. Nilaza ihany koa raha lehilahy fa nahita kely indray mitompo maso ny tarehan'ilay mpangalatra ka sao dia misy zavatra azo ny reto mpitandro filaminana reto atao ihany mba ahitana ny mpangalatra. Dia nalain'ilay mpiandraikitra iray tao amin'ny mpitandro filaminana ny boky lehibe iray izay mitahiry ny sarin'ireo jiolahy maro izay nitadiavina. Rehefa namadika boky sy nijery elaela teo anefa ilay mpiandraikitra tao amin'ny mpitandro filaminana dia niteny tampoka ny mpitandro filaminana anankiray hoe andraso kely vetivety hoe Ramose. Navadika ilay mpitandro filaminana ny pejin'ilay boky ary dia nijery sarina lehilahy iray izy. Nodiniany tsara izany. Avy eo koa dia nodiniany tsara ny tarehan'ity lehilahy tonga nametraka fitarainana teo aminy. Ka rehefa avy nandinika tsara n'ilay sary tao anatin'ny boky ilay mpitandro filaminana dia hoy izy tamin'ilay lehilahy hoe tsy hainao ve io amin'ny sary io? Hainao mihitsy io e? Eny tokoa. Jiolahy efa nokarohana sy nitadiavina hatramin'ny ela tokoa ity lehilahy tonga nitaraina tao amin'ny mpitandro filaminana ity. Endre mpiaino ajaina, tsy afaka niafina mandrakizay akory ny jiolahy sy ny mpanao ratsy rehetra. Tsy misy miafina izay tsy aseho tokoa ary tsy misy takona izay tsy ho hita. Na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy hiseho sy ho hita ny tena zava-marina eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay, tsy misy andinganana. Hita n'Andriamanitra avokoa izay rehetra ataontsika, na tsara izany na ratsy, araka ny voalazan'ny teniny ao amin'ny Hebreo 4:7 manao hoe ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy hiseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary eo mason'izay hafarany ny ataontsika. Tsotra ny vahaolana, ny fangatantsika famelan-keloka sy ny aikentsika ny eloka vitantsika izay no andrasan'Andriamanitra, arak'izay voalazany eo amin'ny Salamo 2:30 manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Asy anao izany sisa ny safidy. Amen. Tarika nosy retrety hasaramba fantatrao fa hoentino tsarainary ny filibana iainanao nandavanao ny tompoty moefanosainiinao rayandro isy valiny hoentino tsarainy anao e hifanatrikao miniray handray ny valeny nataonao
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Izay rehetra ampo ary ny fisainanao mivelatra minyavoko tsy misy miafinafina ny mombamomba nsikizao ny tena saina fofanay aukatsiwa dinunao fa takino tsisy pentina wentino tsaraina nawe ifanatika miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana natokana ho an'ny ankizy indrindra fa ny kilonga madinika rehetra efa miandry fatratra amin'izao fotoana izao. Antenaina fa hofaly ianao andray ny lesona ao anatin'izany tantara izany dia mino finaritra ary miangavy ny namana rela azy ao amin'ny lafin'ny teknika andefa izany avy hatrany. Sambatsinareo tantara no soratany anitra ny Irina Arivony andrenesanao ny mpanoratra sy fanjany aina. Andaokiano kilalao hafanjay zay tena marina mihitsy zany Soalinina. Sady reraka beka izany azakazako ka inona nefa le kilalao atao e? Sa tantara vato amin'izay tsika afaka mipetraka indray. Tsy maninona ka tsara be zany andao azy e. De
samy makavato anaovana tantara zany a. De zany de ry ambany lavarangana ery fa eny azo anaovana sarisary sady tsy mainandro. Za koa andeha fa tena mamay be mihitsy ny loko. Andao efa ndimindiro manao tantara e. Amin'ny voalohany ndry aloha ny manao tantara dia miaino a. Dia rehefa aveo a, za indray ny tantara dia indrindray miaino. Sa hoe mety zany Soalinina, an'izay mba misy miainoko. Ty zany a ny tranonay. Aty ny tohatra fa misy ambony rihana. De efa rena ny varavarana rehetra. Ory madama be a, andeha ho aiza indray ianao. Zany efa miteny foana aminao hoe teneno zay alehanao vao mivoaka ny trano e. Ehi, fa ngaza zazakely raha ngaty no iteny aminao zay rehetra alehako a. Raha tsinonako. Ka raha misy zavatra mahazo anao any any dia very any ianao sy ny tranonao hoe efa miteny azy zany. Ianao ty dia tena lehilahy mpiahiahy olona mihitsy. Tsy mba matoky olona fa mandreraka. Dia teneniko aminao foana zany hoe andeha ho aiza na andeha ho aiza. Mandreraka zany, raha tsinonako. Lasa fa akombony ny vavanao ary aza manaranara-maso aho. Tena matezitra mihitsy ianao a. Isan'andro zao dia miady foantsika. Tsy mba misy zavatra mahafinaritra mihitsy isaky ny mandeha zao na fona mipetraka na maninona. Ka ianao ihany angeny nanomboka azy teo hoe akombony ny vavanao a. Ndanako mandeha andra matoty a. Za koa lasy e. Zay andindray zao Soalinina fa lasa nandeha mivoaka aloha le raha matoa. Dia rehefa avy eo indray tohizako a. Alefa azo indray aloha zany ny tantarandry. Eny azy e. Andray a. Ty zany ny sarotrano nataoko ty a. Dia tsy misy tohatra ny tranony zareo. Fa ilay trano tsy misy tohatra ireny. Tsisy rihana. Dia miandry zany ny dadan'ny zareo a. Sady efa mitendry piano fa manana piano zareo. Manan-karena be zany. Neny a. Avita ho ihany koa ny ankizy rehetra fanao fanompoam-pivavahana sika fa sao dia alina loatra ao ka manjary ty atolo nareo. Dia ifara no mitarika ny fotoana androany a. Fara be fara be tarika ny fotoana. Sady manao vavaka voalohany. Dia avy nira zany zareo a. Tsy sao dia zazakely. Dia mivavaka. Dia avy eo nenina mpianatra hoe Jesosy a dia mbola miteny amintsika hatramin'izao fa tsy hoe taloha be ihany. Ao ka hanaja ny ray aman-dreny fa ho maro andro izay manaja ny reny ray aman-dreny reny. Izany hoe rehefa tsona dia tonga dia mamalaingana hoe hoavy a tompoko. Rehefa misy ataona raharaha tao dia vitaina tsara fa zany ny tena fifalian'ny dada sy neny. Azy Jesosy faly be ihany koa. Dia fa ona Soalinina. Azafady eky fa manapaka ny tantarandry aho. Ny tantarandry aky tena tsy misy olona miady sy mifamaly mihitsy fa milamina be sady mivavaka be. Fa ahoana no mahatonga andry antanin'izany aloha e? Ka na ohatranay any aky miady foana dia manjary tadidiko foana dia lasa ataoko tantara amin'ny farany. Sambatra akinareo a. Dia ao aminareo zany tsy misy miady mihitsy fa miresaka amin'izany Jesosy zany foana e. Mivavaka osindry. Za mihitsy tsy misy miady be zany aminay fa miresaka dia mifanazava tsara fotsiny dia vita. Zay.
Andray tena sambatry nareo andeha teneniko an'izany koa kiny ao aminay ry Soalinina. Teneno e. Tsy mila miady fa mifanazava tsara fotsiny rehefa misy tsy mety. Isako mihaino tantarany taondriany a dia tena mitsiriritra mihitsy hoe rovina ary fomba milamina tsara ohatr'izany ao an-tranonay e. Ay ve dia mivavaka amin'i Jesosy izany dia tsy miadiady tsony e. Tsay mihitsy marina mihitsy izany. Sambatra kinareo. Dia izay ilay tantara mahagaga tokoa fa rehefa manao tantara vato ny ankizy dia ny zavatra hitany sy henony ao an-tokantrano ao no tany sainy amin'ny tantara vato. Izay no maha-ankizy azy tsotra sady marina mantsy ny ankizy. Andao ho raisintsika ho anatra ny tantara vao ninointsika teo andraisina lesona tsara ihany koa. Andao sika hivavaka hanao ny tsara hiezaka hifandefitra sy hifankaty dia mba ho tantara tsara ny voasoratry ny anjely any an-danitrany tamin'izay izy nataontsika. Ka rehefa tonga Jesosy akatsika eny amin'ny raha any lanitra dia ampifaliana tanteraka no hifankahitantsika any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay namboarin'i Jesosy. Amen. AWR izay ilay onjany fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Anisan'ireo lohahevitra lehibe andanian'ny manampahaizana maro roandoa ny fikaroana ny andohany izao tontolo izao, ny tany, ny lanitra, ny sika olombelona sy ireo zava-maniry rehetra, zava-mananaina rehetra manodidina antsika. Olona tapitrisany tamin'ny vanim-potoana ny fandimby no nino fanazavana maro samihafa tanteraka ny amin'ny fomba ny andohany izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Maro be amin'izy ireo ny mino fa nisy Andriamanitra mpamorona, misy ihany koa nefa ny tsy mino an'izany. Maro ny Andriamanitra ivavahan'ny olona ankehitriny, Bouddha, Mohamed sy ny sisa. Be dibe reny karazan'ireny any Inde ihany dia efa analany maro mihitsy ny karazana Andriamanitra ivavahana. Dia samy milaza ny Andriamanitra no ambony indrindra avokoa ny mpanaraka n'ireo Andriamanitra ireo. Nefa moa ve fantatrao fa amin'ireo Andriamanitra rehetra eto ambonin'ny tany dia ny anankiray amin'ireo ihany no nilaza ny tena no mpamorona ny zavatra rehetra. Ary io Andriamanitra io dia ilay Andriamanitra voalaza ao anatin'ny Baiboly. Inona no azontsika fantarina avy amin'izany Baiboly izany momba n'io Andriamanitra mpamorona io? Ny filazana fa tonga ho azy izao rehetra izao dia efa manomboka lany andro. Efa be dibe ny olona miomean'izany. Satria raha ny famataran'andro eny am-pelantananao iny fotsiny no misy milaza fa tonga ho azy teny izy iny mipetraka teo amin'ny tananao, dia zovony tsy ilaza fa mety misy fahavoazana ny olona miteny an'izany. Raha io trano namboarinao io, izay nandaninao andro, nandaninao vola, no misy milaza fa nijoro azy fotsiny teo,
tsy nisy olona nanorona iza no tsy ilaza fa tena manana olana rantsaina ny olona miteny an'izany. Raha isika olombelona aza ny zavatra nataontsika tsy ekentsika ho tongatonga ho azy, maika fa isika olombelona azo antoka fa tsy tongatonga ho azy sika fa nisy mpamorona. Inona ny lazain'ny Baiboly mikasika an'izany hoe famoronana nataon'Andriamanitra izany? Nisy andro 9 izay namorona an'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Misy avy dia mandahany izany satria tsy tratry ny sainy. Mijanona ange mahandriamanitra n'Andriamanitra raha toa ka mety ho tratry ny saintsika daholo ny mahandriamanitra azy sy ny zavatra mety ho vitany. Mijanona tsy ho Andriamanitra intsony izy satria mitovy amintsika. Fa nanao zavatra izay tsy tratry ny saintsika izy, kanefa ekena ny fisiany. Raha misy olona ohatra miteny hoe tsy misy rangahy zany zana-bolana izany a, raha misy izany nahoana ny tsy hitako, ary tsy hitantsika maso le satria lavitra dia lavitra misy an'izany zana-bolana izany. Ny olombelona no nandefa azy teny, manana ny asany samy hafa reny zana-bolana reny. Anisan'izany ny fitaovam-pifandraisana ahafahantsika mifandraingana dia aingana manero an-tany. Ny tsy fahitanao an'izany a dia tsy milaza fa tsy misy zany. Mila mianatra fotsiny ianao. Mety ilana finoana fotsiny izao koa ny fisian'izany satria mety sy nianatra an'izany koa ny akamaroantsika. Andeha iverenantsika vetivety ary ny famoronana nataon'Andriamanitra tao anatin'ny andro 9. Azonao vakiana izany ao anatin'ny Baiboly ao amin'ny Genesisy 1. Tamin'ny andro voalohany Andriamanitra dia namorona ny tany, nanao ny mazava ho andro ary ny maizina nataony hoe alina. Tamin'ny andro faharoa izy dia nanao ny lanitra ary nanao ny abakabaka hoe ho anelanelan'ny rano ka nampisaraka ny rano amin'ny rano. Tamin'ny andro fahatelo dia nampiseho ny tany main'Andriamanitra, namorona ny ranomasina izy ary nameno ny tany tamin'ny zava-maniry samihafa. Tamin'ny andro faefatra dia nametraka ny volana sy ny kintana ary ny masoandro teny amin'ny lanitra izy. Amin'ity anio ity isika dia hiditra amin'ny andro 15. Hitantsika eo amin'ny Genesisy 1:9-20. Inona ny foron'Andriamanitra tamin'ny andro 15? Izao ny voalaza eo: ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny rano be zava-mananaina ary aoka hisy vorona nidina ambonin'ny tany eny amin'ny abakabaky ny lanitra. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro 15 zany. Genesisy 1:9-20 ahitantsika an'izay. Ny amaritan'Andriamanitra ny andro anankiray zany a dia misy hariva, misy maraina, 4 ora. Tamin'ny andro 15 zany Andriamanitra dia nanao ny vorona sy ny trondro ary izay rehetra mananaina ny anaty rano. Ny andro 9 tamin'ny famoronana dia anisan'ny manan-danja indrindra. Izao ny voalaza amin'ny Genesisy 1:9-20. Aoka ny tany amoaka zava-mananaina samy araka ny karazany avy, dia biby fiompy sy biby mandady na mikisaka ary biby dia samy araka ny karazany avy, dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika ary aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Genesisy 1:9-17 ahitantsika an'izay. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, hoy ny voalaza amin'ny 9:30, fa tsara indrindra izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro 9 izany. Tamin'ny andro 9 zany a no andro nanaovan'Andriamanitra ny biby sy ny olombelona. Tsy nisy fotsiny amin'izao na nipotra ho azy ireny. Ny olombelona manokana dia nivolavolain'Andriamanitra mihitsy tamin'ny tanany ary nataony tahaka ny endriny. Andriamanitra ilay injeniera ngeza landrindra, mpamorona mahay izay nitondra antsika ho amin'ny fiainana no namorona antsika, fa tsy tongatonga ho azy teto akory sika. Ny andro 7 dia izao ny voalaza: vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7.
dia nataonao sabata fitsaharana ny andro fahafito. Izay raha teo nodikany hoe sabata fitsaharana satria nitsahatra tamin'ny asa rehetra izay nataony Andriamanitra. Dia izao mivakitsika eo amin'ny Genesis 2:1-2. Genesis 2:1-2. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitaha ny andro fahafito sy nanamasina azy, fa tamin'izany no hitsaharany tamin'ny asany rehetra efa nataony. Notahiny io andro io hiavaka amin'ny andro hafa rehetra, dia no hamasininy, izany hoe natokany hiavaka amin'ny andro hafa rehetra izay niasany. Zavatra anankiroa ihany ny voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa nasain'Andriamanitra ho tsarovana manokana. Dia ny sabata izany. Mahatsiarova ny andro sabata, izay ny baiko nomeny, ary voasoratra ao amin'ny didy 10 mihitsy izany. Ny zavatra faharoa nasainy ho tsarovantsika dia ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Jesosy mihitsy no teny hoe zao no ataovy ho fahatsiarovana. Raha eto amin'ity tany ity sika dia ireo zavatra anankiroa ireo no tsindriny manokana fa tsy maintsy ho tsarovantsika ary tsy maintsy ho tandremantsika. Rehefa any an-danitra dia misy zavatra hafa indray tahaka ny volombolana ohatra, fa eto amin'ity tany ity dia ireo zavatra anankiroa ireo no tsindriny manokana ary tokony ho voamarika eo amin'ny fiainana kristianina. Isan-kerinandro zany sika dia mankalaza ny fitsingerenan'ny andro izay namoronana antsika, ary tsy isika rery no mankalaza an'izany isan-kerinandro, fa miara-mankalaza an'izany amin'Andriamanitra isika. Satana dia manao ny fomba rehetra mba hanapotehana n'izany sabata fahatserovana ny mahampamorona an'Andriamanitra izany. An'ilay Jehovah Andriamanitra namorona antsika. Tsy tiany mihitsy ny alalan'ny olona an'izany, tsy tiany koa ny atserovantsika an'izany, dia ataony amin'ny fomba rehetra ny hanapotehana an'izany. Aoko ho fantatra ao izany, satria halany le Andriamanitra namorona sy namonjy atsika, ary halany koa isika. Ka manomboko izao dia manasanao izahay mba hatsiaro isaky ny sabata, isaky ny sabotsy, io andro nasain'Andriamanitra ho tsarovantsika io, izay ahatsiarovantsika, mampatsiaro antsika isan-kerinandro farafahakeliny fa Andriamanitra ny nanao izao rehetra izao. Andriamanitra ny namolavola tongotra matanana anao ary nasainy ho tsarovanao izany andro izany. Tsy tsotra tahaka an'izany ny fahamarinana, nampanantena fitahiana ho an'izay manaja an'izany andro izany izy. Anisan'izany ianao. Amen. Alisson.
izay ilay onja ny fanantenana. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Izokinao Eliandry amin'ny tantsoa dia faly mirabanao tanora mpanaraka nyity fandarana natokanao antsika ity. Fijoroano vavolombelona no arahantsika fa tsy tantara kanefa tantara velona izany zay niainana tovolahy anankiray ary hinoko fa ahasoanao ny fanaranana izany fa mialohan'izay dia hafatra tsotra ny tiana ampitaina amintsika zandry rehetra amin'n'tian'io ity. Inona re izany ho ianao hoe tsotra le izy ary efa fandrenao matetika aza kanefa tsy maintsy averina aminao satria tena tiany ianao, fitiavana anao no amerenana azy. Aza tapenana amin'ny fananarana sy ny torohevitra mahasoa ny sofinao. Ahoana hoe aza tapenana amin'ny fiainona fananarana sy ny fandraisana torohevitra mahasoa ny sofina. Nahoana ary ianao? Zao no aoka ho tadidintsika tsara. Zay fananarana hanampenanao ny sofinao androany amin'ny fotoana milamina dia tsy maintsy hanokafanao ny sofinao ihany amin'ny fotoana tsy milamina velively. Mety tamin'ny fomba masika na tsy natao tamin'ny mpahendrena mihitsy aza indraindray no hizaran'ny ray aman-dreny na ny olona sasany an'izany fananarana izany amintsika. Kanefa izao ekeo fa mahasoa rehefa fantatra fa marina ny lazainy. Tena ilaitsika ny manavaka ilay feo masika sy ny hafatra amin'ny fony fananarana izay tiany dadana inenina zoky ampitaina. Ilay fananarana mety hasoanao no raiso fa aza mandray ilay feo
na fihetsika masika nampitanan'izany satria ilay hianatra no ilainao. Mila mianatra manavaka an'izany sika. Zao mantsy amin'izao fotoana ny rotoroto sy ny fahasairanana miamitombo an-trano zao dia mety ho tratran'ny raritsaina na ny stress dada sy neny. Mety miady saina mafy izy vokatry ny fahasairanana dia mety mamoaka fiteny izay masika kanefa rehefa dinianao ny zavatra lazainy dia marina ihany. Ka izay no antony anoroana hevitra antsika aoka hahay manavaka an'ilay feo masika sy ny afatra finosiny fa mety asoantsika le afatra voalaza ao anatiny. Tena malaza ary mbola mitombona foana nele hoe ny anadray aman-dreny tahaka ny tsipakombalahy raha mahavoa mahafaty raha tsy mahavoa mahafanina raha toka tsy ankatoavintsika. Amin'ny fotoana ny fahatanorana no fotoana tsara indrindra andraisana torohevitra avy amin'ny mpanabe azo antoka ary ny ray aman-dreny voalohany amin'izany. Eo koa ny mpampianatra, ny mpanabe any am-piangonana sy eo amin'ny fiarahamonina. Zay ny zavatra voalohany tiana ho resana amintsika. Ny faharoa milohan'ny anarantsika ilay fijoroano vavolombelona dia ity: be deaibe ny tombontsoa azo avy amin'ny famakinany boky. Be deaibe ny fahalalana sy ny fananarana ary ny torohevitra mahasoa avy amin'izy ireny. Ary efa betsaka ny boky efa azo jerena amin'ny alalan'ny internet na amin'ny alalan'ny application ao anatin'ny telefona. Ka dia aza dia mandany andro fotsiny amin'ny fijerena Facebook sy ny kilalao ao anatin'ny telefona. Mandalo ny fotoana ny fahatanorana ahafahana mitrandraka ny tsara indrindra, fa rehefa laso io fahatanorana io dia mihena ny fahafahanao manao an'izany. Kararaoto izany manentana antsika tanora ho tia mamaky boky, fa sady ilainy saintsika izany no ahafahana mandray torohevitra mahasoa tena ilainao milohan'ny tenenana hoe fananinana ny tsy nafantatra an'izany taloha. Mety itiana angambo ianao hoe amin'izao andro fandrosoana izao ve dia mbola maky boky? Dia ho gaga ianao raha ilazako fa any amin'ny tany mandroso no tena be toerana fivarotam-boky be indrindra. Eo koa ny toerana famakiana boky ary tena be olona ao anatiny. Hatrany amin'ny grande surface aza mbola misy fivarotana boky. Rehefa mandeha métro ianao na mandeha train koa any ivelany ihany na mandeha fiaramanidina dia ahita olona maro manokana fotoana mamaky boky. Misy antony izany. Ny jamba aza efa tsy fidiny ararotin'ny fananana maso ahafana mamaky. Fa tsy vitsika ireo tanora mahazo tombontsoa avy amin'ny fanarahana ireo torohevitra alefa amin'ny radio, tahaka an'izay alefanay amin'ny fandarana vokary ny feon'ny fanantenana. Ka andeha isika anaraka fijoroano vavolombelona ataona tanora anankiray. Mpanaraka ny fandarana vokary ny feon'ny fanantenana nandritra ny fotoana ela izy ary nahazo tombontsoa be deaibe avy amin'izany ho tany sainy amintsika eo. Ny fanarahana an'izany mihitsy aza na lalàny voalohany izany hoe kristianina izany. Ao anatin'ny fijoroano vavolombelona izay hozarainy amintsika eo dia ho hitanao fa tahaka ny hoe namintina mihitsy ireo fandarana izay efa nalefa tamintsika tanora hatramin'izay izy. Tsotra, mivantana, mazava tsara. Tovolahy izy, avotra no anarany. Ary tena nanavotra azy teo amin'ny fiainany mihitsy ny fanarahana, ny fandarana ho an'ny tanora, vokarin'ny feon'ny fanantenana. Ankafizo ary. Miarabantsika rehetra, hiavitra ny anarako 5 taona, mipetraka eto Antananarivo, mipetraka ao Anjanahary, miasa data manager ao amin'ny Institut Pasteur de Madagascar. Ny tiana mba izarana sy horesana antsika mpiaino
ho an'ny ray aman-dreny ny ankizy indrindraindrindra ho an'ny tanora dia ny vokatsoa nentin'ny AWR ny fiainoko an'izany avy any ambanivohitra ahako tao aorianany nafahabaka zany dia nianatra teto dia rehefa nipetraka tatily tamin'ny 20 taonako teo nanomboka naheno voalohan'ny fandaran'ny AWR tamin'izay koa no nanomboako nahatonga ho kristiana dia ny fandaharana henoko voalohany tamin'izany dia ny momba ny torohevitra mahasoa ho an'ny tanora iny tsy ino izany fa ny tanora mandray andraikitra ny fandaharana henoko tamin'izany dia hoe ahoana no atao mba ahazahoana fahombiazana eo amin'ny fiainana tao anatin'io fandaharana io no milaza ny tompona andraikitra sy ny mpanentana tao hoe voalohany raha te ahazo vokatsoa sy ahita fahombiazana amin'ny fiainana dia ilayntsika ny manana tanjona mazava eo amin'ny fiainana tadidiko foana izay fanoharana nataon'ny Zokelion izay hoe ny fiainana tsy misy tanjona dia tahaka ny lakana mandeha amin'ny ranomaria lakana tsy misy mpivoy mandeha eny foana izy fa any amin'ny kady ny fiainana any amin'ny antsana no iafarany dia tahaka izany koa ny fiainantsika raha tsy manana tanjona mazava eo amin'ny fiainana dia lasa mandehandeha ho azy fotsiny ary lasa manenitsika ny amin'ny farany fanoharana tadidiko foana ihany koa ilay fanoharana momba ny mofo iny nataony dadabeako izy ny fiainantsika eto tany dia tahaka ny mofo anankiray lavalava ny tapany io mangidy ny tapany io mamy anjarantsika no misafidy iza ny tianao hoanina voalohany le mangidy sa le mamy tsy maintsy laniana nefa io dia anjarantsika izany no misafidy raha dian'izao amin'ny fahatanorana zao ianao no misafidy hihinana an'le mamy tsy maintsy hihinana an'le mangidy any ianao amin'ny farany fa dian'izao ianao no misafidy an'le hihinana an'le mangidy dia ho mamy ny fiafaranao dia niraisiko izany ho anahy misy zavatra tsy maintsy hiaretanao zany dia n'izao fahatanorana zao mba hahitanao vokatsoa rehefa tonga ny fahalehibeazanao sy any aoriana any dia n'izao ianao dia mila mifomaraina mila manao zavatra be deaibe mila hoe mifofotra mafy mianatra be sy nohatran'izany misy fotoana mety tsy mahasoa sy tsy te hianatra fa tsy maintsy mianatra ianao ao anatin'izany le hoe mangidy anisan'ny tena nanamarika natao amin'ny fandaharana ihany koa hoe ny fiomanana ao amin'ny fanambadiana dia ny mbola tsy tafiditra ohatra zareo dia mila miomantsika ao anatin'ny fanambadiana anisan'ny ifampizarako sy ifampiresako amin'ny tanora namako sy ny tanora samihafa zany dia rehefa miresaka eny moa dia matetika zareo miteny hoe anomboka indray lasy ny teoria ny lasy nohatran'izany fa hitako hoe tena azo raisina sy tena mahasoa ny fandaharana anisan'ny torohevitra nyresana tao hoe dia ny mbola tsy ao anatin'ny tokantrano dia ifampiresao dia ny mialoha hoe ohatrany ahoana ny fomba fitantanam-bola ohatrany ahoana ny fomba fitezana ny zanaka ohatrany ahoana ny fomba fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny eo amin'ny rafozana eo amin'ny mpiaramonina mpiaramiasa sy ny namana sy ny sisa sy ny sisa fa ireny zavatra ireny raha tsy resahana tsy maintsy mbola ho resahana ary mety hiteraka olana rehefa tonga ao anatin'ny fanambadiana be dia be mila iomanana hoe ohatrany ahoana ny fomba hitantanana ny vola mila iomanana ny hoe rehefa miteraka isika ohatrany ahoana ny fomba fitezana ny zaza dia misy toetra mety hoe tsy mitovy sy nohatran'izany dia ireny koa dia mila fatarina dia ny mialoha anisan'ny manampy be anahy ihany koa ny fandaharana momba ny fiainam-pianakaviana ao mampianatra zareo sy mizara hoe ohatrany ahoana ny fomba fifandraisana dia tena nanamarika be hoe mizara zareo hoe raha ohatra ny fomba filaharana ao anatin'ny tokantrano misy ny hoe matoa eo an'elanelany dia misy ny farany raha ohatra ka samy matory zareo dia inona ny vokatr'izay raha eo anelanelany dia inona ny vokatr'izay misy fifamenoana eo amin'ny lasin'ny vavy afaka mifameno tsara misy toetra mety samihafa fa afaka ifampiresahana nefa ireny dia ny mbola tsy ao anatin'ny fanambadiana dia manova zavatra be deaibe zany tena ao an-tsaiko ary averimberiko sy tena hoe hiainako mihitsy le hoe zonao no misafidy izay tianao atao fa tsy zonao no misafidy izay ho vokatry ny safidy izay nataonao dia ny mbola tanora zany tsika dia mahaiza misafidy tsara mahaiza mijery an'izay zavatra tsara lavitra dia tiako hoe
izary sika ho an'ny tanora hafa sy ho an'ny namana rehetra ny zavatra tsara omeny AWR fa hitako tena nasoa ahy hitako tena hoe na tsara de farany angambany anisan'ny tena nanamarika anahako ny taon'ny fandaharan'ny AWR ny resaka fiomanana amin'ny fanambadiana iny ihany de nizara ry zareo hoe aza maika ny anambady ataovy izay ahatonga anao ho vady tsara ahoana ny atao mba azahoana vady tsara de ataovy izay ahatonga anao ho vady tsara tsy tokony ho mamaika zany tsika fa rehefa tonga ny fotoana izay idirantsika ao anatin'ny fanambadiana any 520 taona sy notrao zany de isika indray no sahirana indrindra na lehilahy ianao na vehivavy isika indray no mety ho sahirana hoe ahoana iza no safidiako amin'ireta fa aleo mianatra tsara aleo manao zavatra be de be hankafizo ny fahatanorandro de rehefa tonga izay fotoana izay tonga ho azy eo izy ianao indray no sahirana mino fa tsy zarery fa misy tanora betsaka any miaina an'izany de mankasitraka atsika mirarosoa tompoka hitatsika amin'izany ny vokatry ny fienoana fananarana fampianarana ka dia araroto ny fotoana ny fahatanorana jereo ny tompontso azony vokatry ny fanaranan'izany sy ny fampiarana ny torohevitra izay nomena isorantsika ny namana avitra ny zaran'izay fijoroany vavolombelona izay tamintsika izay nonay fa nitondra famporosiana ho antsika tanora mpanaraka n'ity fandarana ity betsaka ianareo tanora akoatra ny avitra no mpanaraka an'izao fandarana izao ary rehefa nilaza taminay fa nahita tompontsoa vokatry ny fanaranan'izany dia manasanao izay mba hizaran'izany satria ireny ange mitondra famporosiana ho an'ny tanora tahaka antsika ihany koa ilaza aminy fa azo atao kay manao fampiarana n'ilay torohevitra ka dia mananteny izay fa hozarainao tsy ho ela izany amin'ny alalan'ireo larana telefona na adresy izay alefanay eto amin'ny fandarana isaoranay milohanao izany fa dia mbola manantitra ny fisaorana namana avitra ho ampitombony Jehovah hatrany anie ny fanandramana tsara efa azonao taminy dia izay koa no hanaovan'ny zokinao Eliandry amin'ny tany Tsomandra-peona vetivety amin'ny tanora zandry rehetra AWR téléphone 034 06 797 62 faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana mitoriteny amin'ireo fanahy ao an-tranomaizina izany ireny lohateny lesona izay iarahantsika mamakafaka sy mandinika amin'ity an'io ity koa dia manasanao aho mba hanana fahalianana ary andaontsika hivavaka aloha raha eo mankasitraka mankatelina fa noho ny fitantananao no natanteraka izao fotoana izao amin'irao fo izay aveloha mifadisoko aveloha mifadisony tiany namako miara-mianatra ny soratra masina amiko omeo anay ny fanahinao mba hampitoetra ny teninao ato aminay ka tsy hampiala izany satana ary tsy hanan-kery aminay izy ny hevitra diso rehetra nanananay teo aloha dia ho foananao amin'ity an'ity teo amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany amen andeha hamaky teny avy hatrany isika Petera 2:7 ka hatramin'ny 20 Petera 2:7 ka hatramin'ny 20 toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy fa Kristy koa aza efa nijaly ndray mandeha noho ny ota ny marina hamonjy ny tsy marina mba hitondrantsika ho amin'Andriamanitra ka novonoina tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy izay nandehanany sy nitoriany teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina
dia izay tsy nanaiky fahiny fony ny andro nyfaharipon'Andriamanitra tamin'ny andro Noa, raha mbola namboarina ny sambo fiara izay nidiran'ny olona vitsy, dia izy valo mianaka ka dia namonjena azy ny rano. Petraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana tokoa moa zany no nitoriany Kristy teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina tamin'ny andro Noa. Zao mantsy mpamakafaka baiboly, mpamakafaka soratra masina, mpampianatra soratra masina maro zay mino tsy fitezan'ny fanahy maty zany aorinan'ny fahafatesana dia manorotrotra mandrakariva fa nitory-teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina tokoa i Kristy, araka ivoalazan'ny Petera 2:7-7. Zany dia niseho raha mbola niala sasatra tao am-pasana izy. Zany hoe izy le maty iny zany dia tsy hoe nitsahatra tao izy, niala sasatra tao izy, fa nidina nakany amin'ny fiainatsita hoy ny fampianaran'ireo olona reo, nandeha nitory tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina. Ho azy ireo dia nanakany amin'ny elo Jesosy. Izany hoe ho an'izy ireo dia ny fanahin Jesosy mihitsy nidina tany amin'ny elo, nandeha nitory tamin'ireo fanahy tsy misy vatana ihany koa zay niaina talohan'ny safotrano. Tsy eken'ny baiboly zany ho iaho. Noho izany, nahoana moa Jesosy no hitory-teny amin'izay tsy mety hahazo famonjena intsony? Efa nianarantsika teto fa aorian'ny fahafatesana dia tsisy hevitra intsony, tsy misy hevitra intsony, fa zay niainanao tamin'ny fony favelona no anjara miandry anao. Tsy afaka ovana intsony iny anjaranao iny. Raha maty tao amin'ny Kristy ianao dia ny lanitra no anjaranao. Raha sanatry maty ianao kanefa nanao tsinotsinona ny famonjena, tsy nirarahan'Andriamanitra, dia manantena fa tsy fiainana mandrakizay no azonao, fa fahaverezana mandrakizay dia ny helo mirehetra afo. Ka eto zany tsisy hevitra tsony amin'ireo olona ireo. Ary tena fanoherana amin'ny baiboly ny filazana fa hoe ny fanahin Jesosy dia nidina tany amin'ny elo, nitory tamin'ireo olona ireo. Ireo olona ireo tsy azo vana intsony ny anjarany, tsy azo vana intsony, tsy misy an'izany deuxième chance zany. Itsy ankilany koa dia manohitra ny fampianaran'ny baiboly itsangakevitra io. Ny baiboly dia mampianatra fa mitoetra ao am-pasana tsy mahalala inona na inona amin'ny maty. Tsy mahafantatra ninona izy mandra-patonga ny fananganana azy amin'ny maty, andraisany izay ho anjarany, na ho fiainana mandrakizay io na fahafatesana mandrakizay. Izao ny voalazan'ny Salamo 4:7-4. Salamo 4:7-4. Ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ny fofinainy ka miverina ho amin'ny taniny izy, ary amin'izay indrindra no hahafoanany fikasany. Mazava io voalaza amin'ny baiboly io. Alao tsika ijery andiny hafa indray. Dia izay voalaza ao amin'ny Pitoriteny 7:5 ary 9:10. Pitoriteny 7:5 toy izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mahalala na inona na inona, ary tsy manana valim-pity intsony izy fa hadino ny fahatserovana azy. Eo amin'ny 9:10 dia miteny toy izao: izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao, fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainantsita izay alehanao. Mazava arak'izany ny voalazan'ny soratra masina. Tsy misy hevitra anozy, tsy misy asa. Asa ne zany mitory-teny any amin'ny fiainantsita na any amin'ny helo zany. Inona ny hevitra ho lazainy any? Ny maty dia matory. Tsy misy fahalalana any, tsy misy fahendrena any. Tsy afaka manao na inona zany. Inona zany ny tian'io andin'io ho lazaina. Dia tia koa fantaniana anankiray. Raha ohatra tokoa moa ka nidina ho any amin'ny elo Jesosy, raha mbola tao am-pasana amin'ny vatany, dia iny ny fanahiny lasa nidina nakany, dia nitory-teny tamin'ireo ratsy fanahy talohan'ny safotrano izy. Dia nahoana no ireo ratsy fanahy ireo ihany nandre ny afatra nentiny?
mo ve tsy mba nisy olo-kafa very ve niaraka tamin'izy ireo tao anatiny helo mirehetra afo io? Nahoana no ireo fanahyreo ihany, ireo fanahitalohany safidrano ireo ihany no nandriany torotena. Fa roa manarak'izany dia tsy mitombona ihany koa ny filazana hafa fa ny toroteny tamin'ny anjely lavo izay tsy nanaiky tamin'ny andro Noa i Kristy. Raha lazaina fa tsy nanaiky ireo fanahy tao an-tranomaizina ireo fa iny hoy ny Petera 2:7-7 sy ny 20. Petera 2:7-7 sy ny 20. Ny Baiboly kosa dia milaza fa mandraka tiany androany, mandraka kehitriny, dia tsy mbola manaiky ireo fanahy na anjely ratsy ireo. Akoatra izany dia lazain'ny Baiboly fa ireo anjely lavo ireo dia voahazona amin'ny fatorana mandraka izay ao amin'ny maizina ho amin'ny andro fitsarana lehibe. Joda 9:9 no milaza an'izay. Joda 9:9. Ka tsy misy azo atao zany aminjena azy intsony. Tsy misy. Tsy mitombona zany ny filazana fa nidina ho any amin'ny helo ny fanahin Jesosy mba hitoroteny. Tsy mitombona zay. Tokony ho marintsika zany fa ao amin'ny Petera 1:7 ireo fanahy tao an-tranomaizina ao amin'ny 9:7 io zany dia voalaza ao amin'ny 9:20 ho an'ireo olona velona talohan'ny safidrano zay tsy nanaiky tamin'ny androny Noa. Ireo olona velona talohan'ny safidrano zany le fanahy. Ny teny hoe fanahy, pneuma amin'ny teny Grika dia ampiasaina ato amin'ity andininy ity. Ary any amin'ny andininy hafa ao amin'ny testamenta vaovao ihany koa. Mba ilazana olona velona. Efa nisy lesona ohatran'izany tany aloha tany olona velona ilay fanahy lazaina eto. Afaka mandre olona velona, afaka manaiky ny fanasana ho amin'ny famonjena, afaka mandaa ihany koa. Ny teny hoe ao an-tranomaizina dia tsy midika ho tranomaizina arabaky teny fa tranomaizina fahotana, zay toerana misy ireo olona tsy mbola nateraka indray. Misy andininy milaza an'izany. Ny fitoron-teny nataon'i Kristy tamin'ireo olona velona talohan'ny safidrano zany zay tsy mibebaka dia tanteraka tamin'ny alalan'ny Noa, zay nandray toromarika avy tamin'Andriamanitra. Ka tonga mpitory ny filazantsara tamin'ireo mpiarabelona tamin'ireo i Noa. Petera 2:2-5. Petera 2:2-5 milaza an'izay. Tao anatin'ny tontolo-kevitra mamaritra ny atao hoe mahatoky no nanoratan'i Petera ireo andinireo. Tsy famakafakana ny amin'ny toetrany maty zany tsy akory. Ka eto mbola tiako averina ihany fa tsy misy zany fanahy tsy mety maty zany. Fa raha vao mino ny fanahy tsy mety maty ianao dia ilaza fa i Kristy le maty tao am-pasana iny dia ny fanahy ny lasa nidina nakany amin'ny elo. Satria ianao mino ny fanahy tsy mety maty. Fa i Jesosy iny zany rehefa tao am-pasana dia nitsahatra izy. Tena natory izy, toro maso lalina. Tsy natsiaro izy raha tsy efa nitsangana indray. Aza manaiky ny laingan'ny Satana fa izany fanahy tsy mety maty zany no fampianaran'ny demoni miparitaka amin'izao andro farany izao. Saotranao niaraka tamiko tamin'ity anio ity. Engane hitondra fanavaozan-tsaina ho anao izany ry mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Manome fotoana ho anao indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Mandra-peona tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.